miankatanaka matsika tompoko ho atsiany rindreny mba hipetraka ty anoloana ety mandroso ety zany iteka mafy tena iteka mirefitrevitra ho an'Andriamanitra isika. Halleluja. Dia mbola manotra ny araba hatrany hatrany ho anareo rehetra izay toka manarika ty fotoam-pivavahana ity ny tenako mampanompon'Andriamanitra ahy arabaina tahak'izany ihany koa ianareo izay any atokantrano ka manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy andalo fotsiny aniny ny androandroany fa amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'Andriamanitra isika, ahita ny herin'Andriamanitra isika. Amen. Andao tsika hitsangana dia hisaotra an'Andriamanitra ary hametraka ny fotoana rehetra izay atao eto eo an-tanan'ny Tompo. Ry Tompoandriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay, mankalaza anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa eto ny fanatrianao ary hiasa eto anao ka ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia aneo ny herinao amin'Andriamanitra magaga anao ianao. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho voavotsy, ary na dia efa miaina ao anatin'ny vanandro farany azy izahay izay sy ny andro mahory ho asianao miariary fa anao zahay, tantaninao zahay, momba anay ianao, miaraka aminay ianao, andresy zahay ary ho tsara fiafara tokoa. Misaotra Tompo, omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Epitsakana antsika rehetra no hiaraka anompon'ny Tompo amin'ny fiderana. Dia raha efatra be zao no anoisantsika nyity fotoana ity ka dia toa mintsika tena anompon'ny Tompo amin'ny fontsika mantolo. Alefa azy tompoko. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana ny atinay arabanantsika rehetra tonga manatrika eto androany ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra hoe mamaly soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. Halleluja. Dia miaraba ihany koa any tsirairay avy ihany koa izay manaraka ny tokantrano any. Mino fa tsy miala maina ianao na dia tsy manaraka amin'ny vantanara fa efa manana anjara petrapetraka tsara aminao Jesosy androany. Dia andaontsika ite-tanana mafy be ho fiderantsika an'Andriamanitra. Io tehaka ataonao io dia tehaka mampay voninahitra an'Andriamanitra ary mendrika misy ararahana orakora fifaliana izany. Halleluja. Androantsika dia tena hoe hidera ao anatin'ny fo madio satsy izany ve? Amin'ny fotsika rehetra no entsika anompoana an'Andriamanitra eto fa zavatra iray loha ihany no tadiavin'Andriamanitra amintsika dia izao hoe fampona ny fo madio satria izay madio apo ihany no afaka hita an'Andriamanitra. Satsy izany ve? Satsy izany ve? Dia andaontsika hidera androany ao anatin'ity raha voalohany ity dia manambara toy izao hoe dia raiko ianao hifanentantsika, dia raiko ianao Jesosy fa ianao nefa namela ny heloko rehetra. Tsy haiko manahoana ny fahatsapanao izany hoe za dia voavela heloko fa tena tokony misy fifaliana be ao anatinao isan'andro fa raha misy olona anankiroa eo ianao efa nandray an'i Jesosy, ianao voavela heloko, hafa loatra ny fiainanao. Satsy izany ve? Hafa loatra ny mombamombanao satria ohatrany hoe misy zavatra mihitsy nasiana fahazavana ny eo amin'ny fiainanao sy ny eo amin'ny tenanao dia olona misy voninahitra Andriamanitra ianao. Satsy izany ve? Natao olona hiavaka mihitsy tsika ka androany ndao hiravoravo aza menatra ianao satria tsika miara-manompo eto ka io olona namanao akaikinao miara-manompo aminao io mba taitairo kely izy androany. Tsy maninona zao dia tairo le namanao akaikinao, tsy hoe taironao kory mihitsy fa lazao amin'ny namanao akaikinao. Dia raha Jesosy hoe efa voavela ny helokontsika.
ray loha ihany tena mampiolona antsika tonga eto amin'ity toerany ity dia jesosy sy azo fizaliany sady zany ve nandray an' jesosy ianao dia tonga olona voavela heloka olona afaka ka mendrika loatra raha hidera azy ary mendrika loatra raha ame fideranao azy itsika androany ndao ary tsika hiaraka hidera asalato mafo ny feo anao a dia tena oka ihany koa hetsika ianao eo toerana eo jesosy velani reweluka dera jesosina velani reweluka dera jesosina velani reweluka dera jesosina velani reweluka amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah asaratu terabuku akaraza terukuna asaratu terabuku akaraza yo yale tanasikia makrui
avec ma voix. Si le nom que ma voix. Je le loue avec mes mains. Si le nom que mes mains. Je le loue avec mes pieds. Si le nom que mes pieds. Je le loue avec mon Si le nom âme. que mon âme. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Si le nom que ma voix. Je le loue avec mes mains. Si le nom que mes mains. Je le loue avec mes pieds. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Mbola tsy ampy zany fitehafantanana zany raha fanomezanao voninahitra amin'Andriamanitra satria nahoana sara mijery antsika ety aloha ety zavatra rehetra nytenenina teo dia izao afaka mifoka-rivotra ianao afaka miteny ianao afaka mihetsiketsika amin'ny vatanao manana tongotra ianao raha azo lazaina hoe inona ny atao hoe mpanan-karena dia ianao manan-karena sady izany ve tsy nomenanao fotsiny nanoarinanao fotsiny vatana androany fa mbola ny kompletena fahasalamana mety marary ianao tonga eto fa ao anatin'ny fiderana dia efa miopere anao Andriamanitra efa manasitrana anao Andriamanitra satria marina amiteniny Jesosy sady izany ve manasitrana anao izy androany halleluja ndao no fahofantanantsika ho an'Andriamanitra isika afindrindra tokoa Andriamanitra sainsaino ane tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona n'izao tontolo izao tena tao anatin'ny fahendrena tanteraka efa tamin'ny fotoana namorona ny asianao ary dia voambara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis ihany fa teo ny tenanao ny eo amin'ny fahatsarany bebe kokoa tena tiana ene ianao tena maminy ene ianao tsy nitady olo-kafa izy androany akohaka eo anaty ihany fa fotoana androany hoentinao amezanao fanatsana azy dao sika iray feo androany tombo mendrika ianao tombo mendrika Thank you. 'Cause 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 'c
manahoana no entinao anaty any andaontsika iaraka koaka anazy azy amin'ny fotsika rehetra amin'ny herintsika rehetra amin'ny fanahintsika rehetra masina Andriamanitra masina ilay avy indrindra andaontsika mihaja azy amin'ny alalany fiankofana hoentsika eto amin'ity toerana ity anambara hipololotra ny vavantsika ianao no masina tsy iza fa izy irery ihany mendrika ny fidenanana ataontsika teo dia tena manompoany fonao rehetra ianao amin'ny herinao rehetra ianao fa eto ny fanatriany aleloia sonofinao ty asandrato ny tananao teo ka anao tena anatry azy aminao rehetra zany hoe ianao no masina ianao mendrika ianao no masina ianao no mendrika zany mihitsy Jesosy hoe ianao mendrika ny firenao no mendrika ny firenao
dia samy maka ny toerana tompoko. Dia andao indray tsika amin'izao fotoana izao anokana fotoana hivavaka ho an'ny Madagasikara, hivavaka ho an'ny firenena malagasy misy antsika izao. Tsy miafina amintsika zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenentsika, zavatra mitranga amin'ny sambatan'olona. Dia iza moa no antenaina fa hanovan'ny Madagasikara izay ao anatin'ny fiainana ratsy ho lasa tsara? Tsy misy. Fa raha tsika mpino kristianina kosa no hanao fifonana ho an'i Madagasikara dia mindra fo Andriamanitra. Ny vavaka ataontsika amin'ny finoana ekentsika fa ho inon'Andriamanitra ary ho tanteran'Andriamanitra. Ka amin'izao ataoko hoe fankalazana ny niverenany fahaleovantenantsika izao dia veriko fa zava-dehibe raha hivavaka ho amin'izany isika. Hifona ho an'i Madagasikara, hifona ho an'ny vahoaka rehetra, ary mivavaka tsika mba ho tonga eto Madagasikara eo amin'ny sambatan'olona ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Amen na? Dia eo am-pivavahana isika dia ahafahantsika ny ran'i Jesosy mba handrakotra an'ity firenena malagasy misy antsika ity. Andao ary tonga dia andohalika vavaka ho amin'izany tsika rehetra tompoko.
dia midera sy makalaza sady mamy finaritra anao izay. Misaotra tompo, misaotra anao izay satria fantatray fa miaino anay mandrakarivo ianao amin'ny famindram-ponao an'ity ho anay malagasy, ho amin'ny firenena malagasy, ho amin'ny vahoaka, ho amin'ny mpitondra. Misaotra, misaotra, misaotra satria mifantatray dia vonjenao ity firenena ity, vonjena ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra. Misaotra tompo, dia rainanao ankalazainy menanao ny voninahitra. Manana tompo fa manana samy maso ny toerana niovany fiainako tompo tao amina Tsinane ninarana jayana si utuizauni fiainaku natustawaminga Zao ny fiainako raha tsy tao aminao. Tsy ho toy izao ny fiainako raha tsy tao aminao. Saotra tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Amen. Dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko. Mba nahoana daholo sika tompoko. Na ianao izay manaraka an'izao fandaran'izao ihany koa dia manatitra ny fiarabana ho anao manokana ny tenako ary miarabantsika rehetra na tratran'izao fa 12 taona nazahoantsika falefatena izao dia miarabantsika ny amin'izay ihany koa ary efa nitondra mambavaka ny firenentsika isika. Ankehitriny dia miroso amin'ny fanomezana antsika tompoko. Dia avoay izay rehetra fanomaninao ho an'ny tompo izany. Ao ny fanatitra tsitrapo, fanaty boaty, fanaty mpisaorana, ny amin'izay ampahafolo ny tahin'Andriamanitra aminao ihany koa dia afaka manome an'izany ampinoana ianao ary manome ampifaliana ny amin'izay ihany koa. Dia asandrato izay tompoko dia hivavaka isika ny amin'izay rehetrarehetra izay. Dia asandrato dia hivavaka ny amin'izay isika. Tompo, misaotra anao izahay raha mbola tonga eo amin'ny fotoana izay ahafahanay manome ho anao araka ny teninao fa aza misy misesy foana tsy mitondra fanatitra dia indreto izay manatitra ny fanatitra tsitrapo, fanaty boaty, fanaty mpisaorana ny amin'ny ampahafolo izay nitahinao anay. Misaotra tompo satria nitahinao izahay dia mbola afaka manome anao ary manome ampinoana, manome ampifaliana ihany koa. Dia misaotra fa avorainay ny teny izay efa ambaranao aminay fa manome izay dia mba omenao. Misaotra Andriamanitra raiky voarainao izany amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy hametrahana izany vavaka izany. Sika rehetra araka teny hoe amen. Dia miroso avy hatrany izany ianareo izay efa notahiny tompo araka ny fandarana efa fanaontsika amin'ny fanaterana ny fanatitra sy ny sisa dia anao hira fiderana reto dia reto dia ho anatin'izay tsika manatanteraka an'izay.
eny ary tompoko metsika ny tompony voninahitra andre ny afatry ny tompo arontsika amin'izao fotoana izao ka aloha eo mpitsanganantsika no hivavaka anao izay any tokantrano ihany koa dia afaka manaraka an'izay ihany koa zany hivavaka tsika eo mpitsanganana tompoko dia mangatah tsara ianao ny fanamasina mba anazavany zavatra rehetra izay mbara eto fa rehefa ny fanamasina miasa dia azo antoka zato isan-jato fa tafitany aminao ny afatra izany ary tsy alamaina ianao ao anatin'izao afatra lehibe izay napetraka ny tompo ao tompoko hozaraina amintsika zao hivavaka tsika misaotra raha eo noho ny famindraponao ka mbola menao zao fotoana zao izay mbola ahafahana indray mandray ny afatra fa aminao misaotra anao satria nofidinao mpanomponao hitondra ny afatra ameo lela sy vava tahaka ny famaya ary ianao fanamasina ny ametraka ny tenao tao mbavaka ianao fanamasina ny ampitenao satria tempolinao ny sitraponao rely ihany no voambara ary aza vela hivelona any aminao ny teny raha tsy mahatanteraka ny asan'izay nahandrana azy ary ambinina amin'izay nandefasana azy misaotra tompo misaotra midera makalaza mamy voninahitra anao aho tafita amin'ny rehetrarehetra izay mandre izao afatra izao ny teninao ary ivoaka ny lehibe mizao teny izay efa alefanao izao tompo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana sy ametrany izany vavaka izany sika rehetra araka teny hoe amen eo mpitsanganantsika namaky ten'Andriamanitra voalohany ao amin'ny
filazantsara so tamin'ny marika toko faefatra no fakitsika ny ten'andriamanitra ny andininy voalohany andininy fadimy telopolo no fakitsika marika toko faefatra andininy fadimy telopolo ihany izay ihany no fakitsika dia vita izay dia samy mahazo ny toerany isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika hita eny Epita. Samy mahazo ny toerana ary tompoko. Alleloia. Androany tsika dia hijery ny tenin'Andriamanitra hoe tafita hatramin'ny farany ianao fa tsy rendrika. Amen. Kanefa jerentsika ihany koa nefa le lafiny anankiray hoe misy tafita voarendrika. Ny programan'ny tompo amintsika rehetra zany rehefa miaraka amin'ny tompo ianao nanolo tena ho an'i Jesosy ianao tsy miala amin'ny tompo ianao dia tafita hatramin'ny farany ianao any lafin'ny fiainana iray manontolo na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-rofo ny ara-pitiavana ny ara-pahasalamana ny ara-kasa ny ara-pianarana tafita hatramin'ny farany ianao ary indrindrandrindra ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Izay zany ny programan'ny tompo amintsika. Amen. Hitanao so izy rehefa vita ny asan'Andriamanitra izay nataony dia nanome baiko Jesosy ny mpianatra hoe andehantsika hiteny Epita. Dia ny mpianatra rehefa nahaino an'izany dia tonga dia hoe hiteny Epita dia niditra taon'ny toerana izay hitondrany tompo azy tao anatin'ny sambo kely tsy niala tao Jesosy fa niaraka taminy. Nitanjon'ny tompo tamin'io zany dia hoe tsy maintsy tafita eny Epita isika. Kanefa hitantsika tsara fa nanisy zavatra ary anseho tao anelanelan'izay hoe mbola tsy tonga teny Epita akory dia efa nisy zavatra anseho. Dia hitantsika fa tsy nampihemitra ny tanan'ny tompo ka tsy hatongavana any an'ilay tanjona hitondran'ny mpianatra izany. Dia takan'izany koa zasy ianao tsy maintsy tafita amin'ny tanjona hitondran'ny tompo antsika. Ary ny tanjon'ny tompo ny tena tanjona tsara indrindra. Manana ny tanjontsika tsika kanefa tsy mandeha irery tsika raha manana ny tanjontsika. Indrindra ianao rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ka tsy miala aminy ny tanjonao apetrao amin'ny tompo fa manana ny tanjony aminao koa ny tompo. Fa rehefa tafaraka ireo tanjonao sy ny tanjon'ny tompo ireo ampiarahanao aminy tsy maintsy tafita ianao. Amen. Kanefa ho jerentsika manokana hoe misy tompoko tafita le olona voarendrika. Ary ity ny tena ampianarin'ny tompo anao androany hoe tafita voarendrika. Ahoana ny nanoarana an'izany? Tahaka ny olona iray miampita lakana. Rehefa miampita lakana izy dia ny ampitana ny lakana eny dia tsy rendrika aloha. Fa rehefa tonga eo amin'ny hitanao, efa tonga eo amin'ilay hoe tia le tany dia eto le lakana dia ipita amin'iny amin'izay izy ho eto dia mitsipahan'le lakana dia tonga dia nanina izy latsaka. Tafita voarendrika tsy padoa lakan'ny tana. Ary izay nijerentsika androany satria maro ampino tafita nefa rendrika ihany. Ka eno tsara ny fampianarana men'ny tompo anao. Tiako anao teny haino tsara na ianao izay mahita ny fahitalavitra ka manaraka mahitsika eto dia arao tsara ny mahatonga an'ilay hoe tafita voarendrika. Fa ny programan'ny tompo amintsika na ianao na izaho tsy maintsy tafita ary tafita hatramin'ny farany. Fa ho jerentsika kosa nefa mifitaky ny devoly amin'ilay hoe tafita ihany fa rendrika ilay olona. Jery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Samuel voalohany toko 10 dia misy ten'Andriamanitra mivaky toy izao andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho Samuel tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olona. Koa ankehitriny minoa ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ho valiky izay nataon'i Jehovah nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana. Fony izy niakatra avy tany Egypta. Dia nandeha dia mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringana izay rehetra mety ho azy ka aza asiana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky.
fidin'Andriamanitra Saoly tamin'ny zanak'Israely manetsiny dia izy no fidin'Andriamanitra mpanjaka. Tafita zany sa tsy tafita? Tafita no fidina mpanjaka. Andriamanitra mifidy azy avy amin'ny alalan'i Samuel. Fa izao nefa ny fepetra men'Andriamanitra ny Saoly, rehefa vidiko mpanjaka anao izy dia noho ny teniko nampitondraina ny Samuel zany. Ho valiko izy Andriamanitra izay nataony Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy teny an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Satria Andriamanitra dia nanana ny tanjona tamin'ny zanak'Israely hoe raha hiala tao amin'ny tany fanandevozana aty ianareo dia hoentiko any an-tany Kanana. Zay le tanjon'Andriamanitra zay. Dia inona nataon'ireto Amalekita reto? Reto Amalekita reto dia firenena tena makahala ny zanak'Israely. Dia rehefa mivoaka avy tany an-tany Egypta ny zanak'Israely, noentin'Andriamanitra any an-tany Kanana tondra dronono sy tantely izay nampanetiana an'Andriamanitra azy. Ohatran'izany kosa asenao rehefa nala tao amin'ny maizina tsika dia entin'Andriamanitra mazava. Tao amin'ny fahafatesana entina any fiainana. Tao anatin'ny aretina entin'Andriamanitra amin'ny fahasalamana. Tao anatin'ny fahatrana entin'Andriamanitra amin'ny fananankarena. Tao anatin'ny fahaketrana sy fahakiviana entin'Andriamanitra any amin'ny faherezana ianao. Tao anatin'ny tsy fombiazana fahita fombiazana ianao. Fiafarany dia fiainana mandrakizay. Amen. Halleloja. Zany le tanjon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tany nanandevozana anareo 300 taona hoentiko any an-tany Kanana ianareo. Io zany tanjon'Andriamanitra io. Programan'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra ny zanany io ho any an-tany Kanana. Fa ny firenena Amalekita kosa dia nanafoana an'izany tanjon'Andriamanitra sy fikasan'Andriamanitra zany hitondrana ny zanany. Dia nitafihan'ny zanak'Israely teny am-pandehanana, nidreradreraka rehetra tany amin'ny vodilalana tany, ny zaza amam-behivavy ny antitra dia tonga dia nasiana izy ireo tafihany. Dia tena nalahelo mihitsy Andriamanitra ary nakasika an'Andriamanitra mihitsy zany zavatra nataon'ny firenena Amalekita zany. Nakasika ny fon'Andriamanitra mihitsy zany hoe tena dia davy ny foanana mihitsy ny fikasako sy ny tanjoko hitondrako andreto zanako reto. Dia izay nahatonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra mahery vaika mihitsy. Mahery vaika mihitsy ny fanapa-kevitr'Andriamanitra hoe ho foanana tsy misy fahatserovana ny Amalekita mihitsy ety ambony tany. Izay ny didy, izay ny nampairezan'Andriamanitra tsy maintsy ho fitain'ny Saoly mpanjaka rehefa hosoran'Andriamanitra ary apetrak'Andriamanitra mpanjaka izy. Tafita ane Saoly satria mpanjaka e. Tafita. Fa inona ny zavatra niseho eo ny andinin'ny fahasivy amin'ny tenin'Andriamanitra io fa Saoly sy ny olona tsy namona ny agaga sy izay rehetra tamin'ny ondra manosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fony no naringana ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Nga Saoly natateraka an'izany. Iagaga mpanjaka le namme baiky ny olony ary hoe aringany ny zanak'Israely tsy mivonony. Izay tsaratsara rehetra tao amin'ny ondry manosy ny fasiny zanak'ondry sy ny zanak'osy tsy mivonony. Zavatra ratsiratsy ihany no vonony Saoly izay tsy tiany tao koa ny tahotr'olona. Tanao tsy nahatateraka le tenin'Andriamanitra izy. Dia inona ny akon'izany teo anatrehan'Andriamanitra eny andinin'ny 12 manenina no nanaovako ny Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatateraka ny teniko. Naneninaandriamanitra. Izay ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ny Samuel omena ny Saoly. Nanenina moa ny Andriamanitra no fidianan'Andriamanitra anao fa tsy nahatateraka ny teniny ianao. Fa zay tianao ihany no velominao, fa zay tsy tianao naringanao. Tsy izay nefa ny tadiavin'Andriamanitra fa ringana daholo. Ka manenin'Andriamanitra no nanaovan'Andriamanitra anao mpanjaka. Ahoana no famahaliny Saoly eny andinin'ny 20 fa ho Saoly tamin'ny Samuel. Efa nihaino ny feon'i Jehovah ihany aho ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehovah. Efa nihaino ihany, nihaino efa nakatoy ihany, izany hoe apany amin'ny teny
zay naparan'andriamanitra taminy nakatoavina indrindrandrindra hoe zay tiatiany a tsy nivonony dia tafiditra tao amin'ny Saoly tompoko ny fanahy tafita vao rendrika satria mpanjaka izy dia lasa nilavin'andriamanitra raha masom-pahitana dia hoe mbola mpanjaka Saoly fa i Saoly tsy ao amin'ny Saoly tsony ny tanan'andriamanitra ary zay nahatonga n'andriamanitra nitady ny Davida lehilahy raka amin'ny foko nahita lehilahy raka amin'ny foko aho izy anaonao boky rehetra dia tsy iza izany fa Davida zanak'i Jese engany ianao ka ho lehilahy araka amin'ny fon'Andriamanitra anao zay rehetra ho mpon'Andriamanitra vehivavy araka amin'ny fon'Andriamanitra anao zay rehetra mpon'Andriamanitra tanora araka amin'ny fon'Andriamanitra anao zay rehetra ho mpon'Andriamanitra mpidera mpendraikitra araka amin'ny fon'Andriamanitra anao zay rehetra ho mpon'Andriamanitra izay nahatonga n'Andriamanitra niala tamin'ny Saoly raha masom-pahitana dia io izy fa mpanjaka ihany fa ny tanàn'Andriamanitra tsy tao amin'ny Saoly tsony fefa mifindra tany amin'ny Davida ny tanany Davida voarendrika ary nifarany Saoly inge tompoko raha tsy fifarana maty ny fahavalony izy sy ny zanany raha tsy fifarana ny fifarantsika tsara 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 fifarana tsara fifarana tsara fifarana tsara fifarana ianao tsy miala ny Jesosy ianao dia tsara fifarana amen fa i Saoly niala tamin'ny Andriamanitra raha tsy fifarana maty ny fahavalony inona ny androm-piainan'ny Saoly taty aoriana nanenjika ny Davida fotsiny nataony satria fantany tsara fa ao ny Davida indray ny tanan'Andriamanitra Davida voarendrika mpanjaka tsy tonga hatramin'ny farany fa rendrika ihany inona ny nahatonga an'izay tsotra ny nahatonga an'izay eno ty dia raisinao hoe izao kay nahatonga an'izay nahatonga an'izany tompoko dia i Saoly nifidifidy tenin'Andriamanitra akatoavina raha vao mifidifidy tenin'Andriamanitra akatoavina ianao dia tafiditra amin'ny fanaratsy ary hitondra n'izany mpino izany an'ilay hoe tafita ihany nefa tsy tafita hatramin'ny farany farendrika raha vao tsy makatongo tenin'Andriamanitra rehetra itsika indraindray nge itsika mpino indraindray nge ny olona manaraka an'Andriamanitra mifidifidy tenin'Andriamanitra akatoavina rehefa titiny dia akatoavina rehefa mandresy lahatra azy dia akatoavina tsy tokony izay tsony ny fiainantsika fa na inona tenin'Andriamanitra renesinao na mifanohatra ny sainao na ohatra ny makarary-andohanao na tsy lany vavony-panahinao akatoavy akatoavy fa zany fakatoavanao zany ho tafita hatramin'ny farany ianao zay tompoko nahatonga ny Saoly tafita voarendrika ohatran'ny Jodasy Iskariota Jodasy Iskariota voafidy ho apôstôly anisan'ireo 12 lahy nandray zavatra be dia be teo anatrehany tompo fa inona ny nahatonga azy lasa anisan'le hoe zanaky ny fahaverezana satria izy a nametrahana andraikitra ny amin'ny fitehirizana vola dia izy ny nangalatra sy nitondra ny kitapo ka naka an'izay tao anatiny Jaona 12:9 tsy tonga hatrany amin'ny farany hoe tafita hatrany amin'ny farany maha-apôstôly azy Jodasy Iskariota fa tafita tamin'ny voalohany nefa rendrika ihany tsy mahatotry na mifitoerana ho an'ity voly betsaka mipindra indray ny paranadian'ny tompo tratran'izany tratran'ny fakapanahy na mifitoerana ho an'ity voly anisan'izany Jodasy Iskariota nivadika hoe zanaky ny fahaverezana namadika an'i Jesosy namono teny tafita voarendrika ndraiky 12 lahy tafita hatramin'ny farany fa izy tsy tafita nahatonga an'izany fakapanahy na mifitoerana ho an'ity voly tsy mahatoky hitehaka ho an'ny tompontsika ianao mandinika ny tenanao androandro amen amen hitanao amin'ny Matthieu 4:40 dia amin'ny Matthieu 4:40 ao rehefa tonga any an-tranontsika dia vakidy daholo ny andinin'ny 420 rehetrarehetra io
hatrany anindininy a fahatelo amby telopolo hatrany anindiny fahaloha amby telopolo fa fitianiko fotsiny le izy efa vita ny asan'Andriamanitra reta dia nandeha nody daholo ny mpianatra dia nandeha samby kely ody any an-toerana izay misy azy fa tamin'ny fotoana io Jesosy tsy naniaka nandeha tamin'ny zareo efa rivariva ny andro dia rehefa nandeha ny samby kely maromaro nandeha tamin'ny ranomasina dia tohain-drivotra dia tsy mbola tonga tany amin'ilay tanjona tiany atongavana reto samby kely niaraka tamin'ny mpianatra eto dia Jesosy ho iaho tsy niaraka tamin'ny zareo dia nitsangatsangana teny ambony ranomasina Jesosy alina io a dia gaga be ny mpianatra rehetrarehetra gaga daholo ny rehetrarehetra hoe izy mandeha eny ambony ranomasina io nefa tsisy andehanany tongony nefa tsy miletika dia tonga dia nieritreritra daholo ny rehetrarehetra hoe matotoa io dia raha vao ndresaka matotoa dia tafiditra ny tahotra dia hitan'ny tompo fa natahotra izy ireo dia hoy ny tompo hoe matoky fa izao ihany aza matahotra eny andiny fa fito amby roapolo ianao zany izay tonga eto ka manatahotra matoky ianao aza matahotra ianao aza matahotra mihitsy ianao fa raha mbola ao aminao Jesosy ka tsy miala amin'ny tompo ianao matoky ny tompo anao aza matahotra vao nyteny an'izay Jesosy dia eny ny mpianatra rehetrarehetra eny ny olona rehetrarehetra alleloia Jesosy zany dia tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe niondriko mahalala ny feoko dia niteny daholo ay kay Jesosy ihany kay fa Petera kosa nefa rehefa naheno hoe ay Jesosy ihany mandeha eny ambony rano tsy niletika io nefa nofo ihany izy kanefa tsy niletika dia hitinao tsara moa Petera fa Petera hafa mihitsy dia ozy Petera raha ianao ihany ary io dia mba asaivo manatona anao eny ambony rano eny aho andininy fa valo amby roapolo dia niteny ve Jesosy hoe tsy mahazo midina fa hoana ozy Jesosy efa niteny an'izay Petera hoe raha ianao ihany ary io dia asaovy manatona anao eny ambony rano aho eny ambony rano asaovy manatona anao eny aho dia hoana ozy Jesosy eny andiny fahasivy amby roapolo ozy Jesosy hoe manatona izay teny izay nambarany Jesosy zay hoe manatona nitazomin'ny Petera zay ny renesiny avy amin'i Jesosy dia tonga dia nitazomin'ny Petera zay niainany zay nakatoaviny zay dia niala tao anatin'ny sambo kely izy andeha anatona an'i Jesosy tsy hitsarontsony hoe rano ane ity hitsahako ity satria le tenin'i Jesosy ninono le tenin'i Jesosy niaina le tenin'i Jesosy nakatoaviny dia nakatoa le tenin'i Jesosy miaraka amin'ny finoana izy dia niala tao anatin'ny sambo kely izy dia nandeha rano nandeha tambony ranomasina ihany koa Petera tsy niletika nandeha dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano anatona nandeha tambony rano anatona an' Jesosy lasa hafa kely raha vao mino ny tenin'Andriamanitra ianao ka makatoa ny tenin'Andriamanitra ampinoana misy fahagaganao aminao misy hitahianao aminao misy fandresenao aminao misy fanasitrananao aminao misy fombiazanao aminao misy fomban'ny tompo ao aminao ao amen raha makatoa ny tenin'Andriamanitra tsy miaraka amin'ny finoana zany tsika tsisy vokany fa manomboka izao makatoava ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana ianao le tenin'ny tompo manao hoe manatona izay ny raisin'ny Petera anatona an' Jesosy tonga dia niala tamin'ny sambo kely izy nitazona an'izay teny izay izy nino an'izay teny izay izy nakatoa an'izay teny izay izy niala tamin'ny sambo kely dia nanatona an' Jesosy teny ambony rano tsy niletika izy tsy niletika fa afaka minitra vitsy taorianan'izay tsy haiko na 4 metatra na 3 metatra ve na 2 metatra tsy hatongavany eo anatreny Jesosy nisy rivotra taovana nampiasainy tamin'ny fotoana io dia ny sofina taovam-pandrenesana na eno ny sofina
satria maheno izy dia tsy maintsy todika. Fa raha nahita ndrivotra izy satria avo ndrivotra ka ndrivotra rehefa anaty ranomasina any mitondra onja vao naheno n'iny sofiny tonga dia nitedika dia nahita tonga dia vao nahita ndrivotra nentin'ny onja tonga dia potika amin'ny finoana tao anatiny dia nanino ny Petera letika. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra fahavalon'ny finoana ninona hoe aza matahotra aza matahotra aza matahotra. Fa rehefa tsy matahotra ianao fa mino ny tenin'ny tompo ka mihetsika an'izany tafita ianao, tsy iletika ianao, tsy miletika ianao, tafita ianao. Tsy haiko na 4 metatra na 2 metatra na 3 metatra tsy atongavana eo anatrehan'i Jesosy nahita ny rivotra tonga dia natahotra potika ny finoana tao anatiny. Raha vao netika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Sofintsika anisany taovam-pandrenesana mila tolotra tsara ny tompo. Fa raha vao io tsy vao tolotra ny tompo ny zavatra ranesintsika mamotika an'ilay finoana ao anatintsika. Izao mone tsangana be ny tsofintsika, izao indray mone tsangana be ny tsofintsika. Fa maheno dia mitazana. Atoloha tsara ny tompo ny sofinao, atoloha tsara ny tompo ny fonao. Amen. Fa izay na vao amin'ny Petera vao nahita ny rivotra izy potika amin'ny finoana tonga dia niletika niantso vonjeo. Rehefa niantso vonjeo izy dia ahoana ozy ny tompo? Ry kely finoana nahoana ny nianahana ianao? Tokony tonga eo anatrehan'ny tompo izy araka nambaraka tamintsika hoe tsy fantatra na 4 metatra na 4 metatra ny tsy ahatongavana eo anatrehan'ny tompo tonga ny rivotra mitondra onja nahita an'iny dia potika amin'ny finoana. Dia nanary ny tompo taminy nahoana ianao ny anahana ry kely finoana? Ny finoantsika rehefa kely dia manome fitoerana ho an'ilay tafita voarendrika. Tafita ihany tamin'ny voalohany, fa rehefa milatsaka amin'ny finoana ao anatinao, miakely ny finoana ao anatinao dia tratran'ilay hoe tafita ihany nefa rendrika. Voarainao ve izay? Dia afa-mafy ho an'ny tompo raha voarainao izay. Ny kely finoana nahoana ny anahana ianao ozy ny tompo? Tamin'ny voalohany ianao nino ny tenika ianao nandeha tambony rano ianao tsy nilety efa akaiky ho tonga eto amiko indray ianao nierikerika ianao nijery ny rivotra ianao nieno ny rivotra ianao nijery ny rivotra ianao dia tonga dia natahotra ny rivotra ianao fa tsy nitazoninao ny teniko izay ambalako taminao hoe manatona. Na ninona no tsy nazoninao zany fa ny fahitanao n'iny rivotra iny dia ny kely finoanao tao anatinao. Sy ny tompo fa teo dia namindra fo taminy. Raha vao milatsaka ny finoanao anatintsika, raha vao kely ny finoanao dia manome fitoerana ho an'ity fanahy tafita vao mandrendrika ity. Ny ampitombo ny finoanao raha vao mandre tenin'Andriamanitra ianao dia mino ny tenin'Andriamanitra iny fa marina. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Dia afa-mafy an'ny tompo. Mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mamonjy tampovoriana ary ataovy zava-dehibe ny fandraisanao sy ny finoanao ilay tenin'Andriamanitra izay ambaran'ny tompo aminao. Amen. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 indray mivakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka voalohany toko 12 ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy ilay zanaka vavy Farao ihany. Tia vehivavy Moabita sy Amonita, Sedomita sy Sidoniana ary Etita. Dia vehivavy avy amin'ny firenena izay lazain'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy ianareo ary izy tsy hanambady anareo fa hampivily ny fonareo anaraka ny Andriamanitra tokoa izy. Kanjo tamin'ireo no nireketan'ny fitiavan'i Solomona ary dia nanana vady andriam-bavy 700 sy vady tsindrano 300 izy ka nampivily ny fony ireo vadiny ireo. Iza moa tsy mahalala ny tantaran'i Solomona? Solomona zanaky Davida.
solomona nitindren'andriamanitra isolony davida mbola zaza ara-panahy mbola tsy mahay mitondra ny firenen'ny zanak'Israely solomona tonga andriamanitra nanontany azy hoe inona ny tianao menanao nisy tamin'ny alina andriamanitra dia inona nambaran'ny solomona teo anatrehan'andriamanitra meo aho fahendrena sy fahalalana aizako mitondra reto vahoaka be reto fa iza mahay mitsara nyreto vahoaka be reto izay nametranao aho dia osy andriamanitra hoe satria tao am-ponao zany isika ihany koa zany a rehefa manao zavatra eo anatrehan'andriamanitra na mivavaka ianao na mangataka ianao na manao asa famponao na midery ianao na inonina zavatra ataonao dia ataovy mivoaka vaom-ponao zany satria ny zavatra hitan'andriamanitra voalohany rehefa manatona azy dia ninona mifo mamenao ataovy mifonao rehetra midery an'andriamanitra ianao ataovy mifonao rehetra miekohoaka eo anatrehan'andriamanitra ianao ataovy mifonao rehetra na inona zavatra ataonao amin'izao a sahan'andriamanitra zao fampontsika ny tompo zao dia ataovy amin'ny fonao rehetra tonga dia niteny andriamanitra satria tao am-ponao zany tonga dia mifony solomona zany le nangataka hoe fahendrena sy fahalalana hitondrana ny oloko tao am-pony zay tao am-ponao zany ozy a dia izao omeko anao zany fahendrena sy fahalalana zany ary omeko mihoatra lavitra noho izany ianao satria tsy mba nangataka ny ela velona akory ianao tsy nangataka ny ain'ny fahavalonao tsy nangataka vola makarena akory ianao noho izany a dia omeko anao fahendrena sy fahalalana ary omeko vola makarena sy voninahitra ianao ary tsisy takanao mimpanjaka tany aloha tsy mimpanjaka ty arianao dia raha mandinika amin'ny baiboly ianao tsisy mpanjaka nanana takan'ny solomona le mpanjaka taloha tany sy mimpanjaka tateo ariana tsisy nanana takan'ny solomona ary tena nanana fahendreny solomona satria raha mimpanjaka manodidina tamin'izany fotoana izany dia nakao ny solomona jery ny firindran'ny fiandrianany nijery sy miaino ny fahendrenana nanao ny solomona izany nge natonga ny solomona nampanarato fanamasina andreny bokinao bolana mpitoriteny nytonkiran'ny solomona tsy efa fisaina zanak'olombelona rehefa le fahendrena sy fahalalana zay men'andriamanitra any solomona satria izay nangatahana dia men'andriamanitra azy zany ary namemeotra andriamanitra afaka mamemeotra lavitra noho izany keo andriamanitra aminao amen fa izao nefa ny zavatra tena natonga ny solomona rendrika tafita voarendrika ihany solomona satria hitanao tsara eto fa zanak'Israely efa nanarin'andriamanitra hoe tsakavady amin'ny firenen-kafa izy tsy mahazo makavady ato aminareo ianareo tsy mahazo makavady aminy nefa ireo a ny tena nangalany solomona vady akoatran'ilay zanakavavin'ny farao dia le firenena rehetra izay nandraran'andriamanitra ny zanak'Israely ireo daholo nangalany solomona vady dia nisan'le izy ary a andriam-bavy 700 vady andriam-bavy 700 vady tsindrany 1000 fizy zany taliny 1000 hoay 1000 nefa ireo a dia nambarana ny ten'andriamanitra nampivily ny fony ireo vadin'ireo anaraka an'andriamaniny inona ny akin'izay teo anatrehan'andriamanitra ny andiny fahenina ary solomona nanao izay raha tsy eo masin'i Jehovah ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy dia ny andiny fahasivy ary Jehovah tezitra tamin'ny solomona no nivolian'ny fony niala tamin'i Jehovah andriamanitry ny Israely eo ny andiny faha 1 ka dia ho Jehovah tamin'ny solomona satria efa tonga tao-ponao izao ka tsy nitandremanao ny fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao dia iendahako ho afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao tanao tezitra andriamanitra tamin'ny andron'ny solomona zany a nanomboka ny aina ny fireneny zanak'Israely tsy tonga dia niendahan'andriamanitra daholo noho ny amin'ny Davida rainy fa nanomboka ny aina niendahana eo ny andiny 440 nge jereo hoe ary Jehovah nanangana fahavalo anohitra ny solomona dia Adada Edomita
taminga amin'ny mpanjakany Edoma. Tafita voarendrika tsy fitandriman'ny Solomona, jangajangaram-panahy, jangajangaran'ova, tsy nanaiky ary tsy nakatao le teny izay nambaran'Andriamanitra azy tokony akatoavina. Tafita rendrika ihany. Ny tsara lay tahaka hoe aho dia Solomona numéro 1, le toe-panahy nanana tamin'ny voalohany. Fa Solomona numéro 2 rendrika. Anjaranao mandry ny tenandroany, mandre izany tenin'Andriamanitra izany. Dia afamafan'Andriamanitra ianao. Alleloia. Any ny matitiko fa 5 matitiko fa 5 dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Matitiko fa 5 ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny vidy 10 izay nitondra amin'ny fanalany ka nivoaka hitsena amin'ny mpapakatra. Ary ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa mitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatonalina dia nisy ny antso hoe indri ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy, dia nitsangana ireo vidy rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalana, dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homesy kely amin'ny solika ireo izahay fa efa fatiny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe so tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo, fa raha mbola lasa ny vidy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niara niditra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga ireo vidy teo ka nanao hoe tompoko voay izahay, fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatra ianareo, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Virjiny 10. Be dia be ny virjiny tao an-tanàna kanefa izy 10 ihany no voafidy. Voafidy ho ampakarina 10 ihany. Itsika reto ny fofombadin'i Kristy. Mbola ho avy ny andro ampakarana. Amen. Dia jereo tsara. Fanavahan'ny tompo tsara hoe midiny tamindreo virjiny izay fidinareo ho ampakarina, dia ny dimin'io endry, midiny tamindreo adala. Inona raha ny antony nahatonga an'ilay hoe midimy endry, midimy adala? Satria samy mitondra ny fanalany aby izy ireo. Nitondra fanala, maly arendrina. Dia alina mbola tsy tonga ihany ilay mpapakatra, dia lasa natory daholo. Kay tamin'ny sasakalina amin'izay ny antso amin'izay hoe iny mpapakatra fa mifoaza amin'izay nareo izay ho ampakarina, dia mifoha amin'izay izy ireo. Dia ilay virjiny 5 endry mitondra solika fitaiza ampiretina ny fanalany. Fa ilay 5 adala kosa tsy nitondra, dia niteny tamin'ny 5 endry izy hoe mba meo izay ampiretanay fanalanay. Dia ozy izy ireo hoe tsy ampozaraina ho anareo zoay ity, fa izao ndala mba mijery mpivarotra aloha ianareo, fa tsy ampozaraina anareo ty. Dia vao nandeha ilay 5 adala, nandeha nijery mpivarotra tany, nahita ihany. Dia tamin'ny fotoan'iny lasa nitady tany izy, reto ilay 5 endry nirehitra tsara amin'ny fanalana. Vao nandeha ireo nitafiditra tao amin'ny fampakarana. Nefa miverina vanina ndondona ilay 5 adala hoe efa tonga izay fa fandrehitra amin'ny fanalanay. Tonga dia ozy ilay mpapakatra hoe tsy fantatro ianareo. Ny dikan'izay dia hoe miambena ianao. Raha vao tsy ao tsara mivavaka tompoko, mivavaka amin'ny fiambinana, dia azo antoka zato isan-jato fa tafita ihany ilay olona fa rendrika amin'ny farany. Ny vavaka dia fiambenana. Ka isika izao amin'izao fotoana izao,
fofombadin'i Kristy ka raha olona tsy ampivavaka ianao tsy ampifembenana anao ny vavaka nina fa atsika malotra ny tenantsika foana eo anatrehan'ny tompo e ny zavatra tolotra an'Andriamanitra no voatahiry ny zavatra tolotra an'Andriamanitra no avoisin'Andriamanitra ny zavatra tolotra an'Andriamanitra no ampiasain'Andriamanitra ka ny vavaka fembenana ka amin'ny andro izay mahavarimbariana ampino hoe mbola ela Jesosy ka dia varimbariana izy fa tsy ampy fanoloran-tena kanefa raha amin'iny izy ny tonga ny tompo a mba anisan'ny fidiana ihany hitsenan'i Jesosy nefa tsy tafita kanefa rendrika ihany vavaka fembesana ny vavaka dia fa mafany tompo ianao amen ndraindray misy ao amin'ny asa fivelomana mangataka vola atsika tondra mambavaka tompo me vola ampiasaiko mena 50 millions FMG ianao rehefa tonga ny 50 millions FMG voalohany indrindra aloha misaoran'ny tompo ianao aza taitaitra rehefa tonga iny dia varimbavaka tonga dia taitaitra ianao fa misaoran'ny tompo ianao dia anjaranao mahafantatra hoe tia ny tokony ho an'ny tompo fa izao ny zavatra hita mipino rehefa tonga ilay izy tonga dia makatahaka olo-kafa izy inona re nanaovako an'ity volo ty raha ohatra ilay izy ka nangatanao tena fa mipetraka tsara hoe anaovana trano dia aza mivily ianao fanaovo trano fa aza vily amin'ny hafa fa tsy vita indray ilay trano fa misy any karazany mpino taitaitra izy tsy mba manontany an'ny tompo hoe tompo inona nanaovako an'ity fa makatahaka ny hafa raha mety tanin'ny hafa mety tsy izay nitondran'ny tompo anao fa raha vao mihoatra ny sitrapon'ny tompo ianao amin'ny nitondranao ny zavatra izay nangatanao teo anatrehana iny ka tsy miandry ny fitarian'ny tompo za milaza aminao potika ihany vola io mba nahazo ihany ianao nefa tsy tafita voarendrika makamakatahaka inona zao ny tena mety zao tena anao fivariotana tody hitako mihitsy ary misy tena grossiste atody tena tsy elatsy fa grossiste atody tsara fa dia iny makatahaka an'iny koa dia tsy iny le tondrany tompo manontania ny tompony io ianao anontania mihitsy ny tompo hoe tompo inona nanaovako an'ity vola ty fa azoko teo anatrehanao hoe mivola tompo mbo ampiasaiko fa za makamakatahaka ianao dia rehefa miteny ianao eo anatrehan'ny tompo dia no tsara ny fitarian'ny tompo fa hiteny aminao izy ary Andriamanitra tompoko rehefa mitarika anao tsy mety diso ny fitarian'Andriamanitra mpitarika tsy mety diso mihitsy Andriamanitra mpitarika tsy mety diso ny fanamasina mpampianatra tsy mety diso Andriamanitra mpampianatra tsy mety diso mihitsy fanamasina fa ilaina antsika mametraka an'io sy manontany ny tompo hoe inona nampiasako an'ity fifanangatahako teo anatrehanao ty rehefa miteny ny tompo hoe ndao ianao mpivarotra voatabia nataonao ampiasanao ny vola iny sy hoe tena tsy mifanaraka tamin'ny saiko izay fa rehefa avy amin'Andriamanitra izay mandehany ianao fa hanokatra lalana ho anao Andriamanitra lalana tsy ampozinao fa rehefa manaraka ny fitarian'Andriamanitra iny ianao ka mampiasa ny volanao amin'iny antolo-tsaina men'Andriamanitra anao iny tsy ho faty masikarenanao fa azo tombony ianao dia hitanao io tombony io fa avitanao zavatra be dehibe io amen izay nge mahatonga le tenin'Andriamanitra any ianao bolana toko fahenina ambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe akino ny Jehova ny asanao dia ho lavoravo izay kasainao o bolana toko fahatelo andiny fahadimy matokiny Jehova ny fonao rehetra fa aza miakina ny fahalalanao tsika raha mandeha amin'ny fahalalantsika sy fahaizantsika rendrika ihany tsika teo ihany le vola fa dia tafita fa rendrika lany hatramin'ny maso karena tsy tafita
dia osiny olona iny efa nahazo vola be fa ga tsy hainona ampiasa azy ka izy nandeha tamin'ny herin'ny tenany tsy hainona ampiasa azy fa raha manontany ny tompo anao satria ny tompo ao aminao fa namasinao aminao izy an'olo-tsainanao izy tarika anao ary fitarian'Andriamanitra tsy maintsy misy fambiazana tratra foana ny tanjona tafita foana ianao amin'iny fampiasanao an'iny vola endry amen misy indray ny sasany tafiditra ny asa mangataka tamin'ny tompo tafiditra ny asa mambolana mantona dia narary dia teo dia niala na izy mihitsy ny kamo na le orinasa ny kanto na izy voaroka ny olona nijery azy tafiditra tamin'ny asa dia tena tafitanareo tamin'io asa io fa izy kamo tena kamo misy fanilikiliana ve tao sady fanakamo mihitsy na dia le asa tsy dia hoe tena fanahy tsy mahatafita na fanahy mifatrana fa izany raha misy tandindindindina amin'izany aminao ao ka miverimberina teo amin'ny fiainanao dia tadio fa efa tafita ianao nefa rendrika ihany tafita rendrika tafita vao rendrika ao ny tokantrano misehony ao amin'ny tokantranao nahazo tokantrano le vehivavy nahazo tokantrano le lehilahy nefa tonga ao anatin'le tokantrano mikorotana fotsiny le tokantrano ny anamby adiky adanana akoatran'ny hoe kiterahana dia tsy niadana mihitsy azo ka manenina ny sasany manenina ny vavy tena mampijaly ty tokantrano ty tsy naposika ohatran'izao nefa ny tokantrano fitentsika malagasy ny anambady iadanana ny anambady kiterahana inona ny farana saraka na miaritra dia mikorotana fotsiny mba tafavoaka ihany hoe nanambady tafavoaka ihany le vehivavy nahazo ihany le lehilahy nefa dia mikorotana ary indraindray ara misy tetika ataon'ny satana hoe tsy miteraka le vehivavy efa tsy miteraka le vehivavy dia mazava ho azy fa misy fikorotanana ihany ao izany rehetrarehetra izany mahatonga le hoe tafita nefa rendrika ihany nahita mihitsy aho hoe tsy niteraka le vehivavy nandritra ny efa taona depara mihitsy hoe hoarin'le lehilahy niona taminay izy dia nilaza ny problème taminy nanao délivrance azy foana izay nandritra ny teo amin'ny 5 volana sa efa bolana délivrance foana natao farany dia ozy ny madamako eo tsofina rano an'izendry nametrahany tanana lasa nody tany amin'ny faritany vao tonga tany 2 volana ny telefona mananjanaka eto Antananarivo izy amin'izao fotoana izao eto Antananarivo io zanany io netiny tany aminay tamin'ny vaingana kely izy nitonga tany aminay efa taona le zaza dia ataonay vazivazy nareo mamanareo natao délivrance dia jerefa io nareo nareo avy amin'ny tompo efa mianatra amin'izao fotoana izao efa manana famondrona izy saika rendrika nefa tafita ihany mitanjony tompo aminao amin'io tokantranonao io dia ho tafita ianao fa tsy rendrika tafita ianao fa tsy rendrika amen misy indray mianatra tratra ny tanjona afaka CEP nandeha azy ny BEPC afaka baka teo amin'ny baka dia mba nanana tanjona hoe zao an'izay faniriko mpifanahazo baka mandeha an'izay ny baka plus dia tao amin'ny baka plus en'izay tsy tratra tsony ny tanjona tsy tratra tamin'ilay zavatra mba nirena kivy ketraka dia nefa avy eo an'izay lasa kivy sy ketraka dia manaonao foana tena azo daholo le zavatra rehetrarehetra nefa tonga amin'ilay tanjona farany letika androany tompoko tazomy ny tenin'Andriamanitra
fa raha mbola jesosy ny tomponao tsy miala amin'ny jesosy ianao avako ny manompo sy ny tsy manompo avany ianao tanora miavaka ianao vehivavy lehibe miavaka ianao lehilahy lehibe miavaka ianao mpino miavaka ianao raha mbola tsy miala amin'ny jesosy ianao amen fifaranako ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra dinio ara zay fanahy mety niasa teo amin'ny fiainanao ny Saoly tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra rehetra fidifidy tenin'Andriamanitra beba raha ianao izay neny Petera nandeha tany fahitana finoana nandehanantsika fa tsy fahitana tafiditra ny tahotra kely finoana neny Solomona tafiditra tao amin'ny fijangajangana ara-panahy ara-nofo ihany koa tsy nakatao ny tenin'Andriamanitra tavita farendrika le Virjiny 5 adala tsy mba nanana solika fitaiza tsy mba ampivavaka ianao rehefa be vavaka ianao misy herin'Andriamanitra ao anatinao ao dinio amindray tompoko zay mety iainanao tsy mahazo anao eto le hoe manana n'ilay zavatra nangatana teo anatin'ny tompo vola fa tsy mba nanontany an'Andriamanitra fa tonga dia taitaitra dia raha ohatra ianao le tsy mba manakina ny fiainanao amin'ny tompo amin'ny asanao fa mahatoky ny fahalalanao dia mibebahanao dia mifinahinao atrehan'ny tompo ny amin'izany raha ianao ilay anisan'le hoe tafiditra miasa dia miala foana kamo vao ilikilika sy ny sisa fataro fa misy fanahy tsy matafita ao izay na manahoana ny fomba fijerinao na manahoana ny fomba fiainanao na manahoana ny nahatonga an'izany teo amin'ny fiainanao dia dinio tsara fa misy fanahy tsy matafita ao mipetraka tao tokantrano ny korotana Jesosy ny tompony tokantrano afaka ny andamina ny tokantranonao izy fianarana tsy tonga hatramin'ny farany hoe nahazo asa araka ny irinao ianao tadidio tsara fa zanak'Andriamanitra ianao zanako sy ny asan'ny tanako dia ao ako didikano manana maizy ianao eo anatrehan'Andriamanitra ianao afahako manompo sy ny tsy manompo finahy ianao atrehan'ny tompo izay tokony finana dia rehefa avy eo roay izay tokony roahana fa hanampy ianao aho androkan'ireo fanahy ratsy ireo dia hitsodranao anao aho hotahin'Andriamanitra ianao hivavakintsika tompoko hivavakintsika misaotra anao ry Andriamanitra raiko midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao aho misaotra ny amin'ny teninao izay nambaranao teo amin'ity toerana ity izany teninao izany tompo dia tsy miverina any aminao raha tsy mahatanteraka ny asa izay nahandrana azy ary ambinina amin'izay nadefasana azy Jesosy hitanao ny olona rehetra izay nandria izany teninao izany na teto amin'ity toerana ity nanaraka ny fahita lavitra tompo ianao no mahafantatra momba azy hitanao ny zavatra nahazo azy ka raha mifony eo anatrehanao izy ireo tompo dia misy matoka fa hamelany helony ianao hamindrafo aminy mamindrafo an'izay tsy ampifakatoavana ny tenin'Andriamanitra rehetra ireo kelikely finoana ireo tafiditra teo anatin'ny fijangajangana ara-panaka tafiditra teo amin'ny ara-nofo ihany koa dia mamindrafo aminy ianao satria mibebaka eo anatrehanao izy ireo tsy fahampimbavaka ireo tsy mba nanontany ianao tamin'ny zavatra rehetra izay teo amin'ny fiainana fa niakina tamin'ny fahalalana niakina tamin'ny fahalalana niakina tamin'ny fahaizana mamindrafo aminy ianao Jesosy mamindrafo aminy ireo izay manana tokantrano mikorota ireo izay tsy tafita amin'ny tanjona momba ny zavatra izay nikendrena ho tanterahany amin'ny fiainana dia reto tanora reto mamindrafo ianao mamindrafo anao Jesosy Jesosy mamindrafo mibeba ianao finahy eo anatrehan'Andriamanitra ny fifonanao sy ny fibebahanao dia raisy ny famindrapo raha ianao mifona ianao mandiny tena ianao ihany nandray fanafahana sy fitahiana androany fa tsy ny olona eo akaikinao Jesosy fa ianao ihany vava misaotry mangatany fanamasina an'izay ianao rehefa avy mibebaka ianao nandray famindrapo ianao dia raisa ny fanamasina meno anao ary anosika anao mba hiverina tsara ny fankatoavana zato isan-jato ianao tena hitombo finoana ianao
tena ho voaro amin'ny fakapanay ianao ary tena olombavaka ianao. Raisy ny hery ny fanamasina, raisy le osotry ny fanamasina amin'izao fotoana izao amenanao dia horoahantsika daholo izany rehetrarehetra zany. Loahantsika daholo zay mamatopatotra anao androany, tsy avelantsika nakanantsika mihitsy le tafita ilay tafita voarendrika io, mandrendrika io, loahantsika daholo io avy eo. Raisy lo ny fanamasina, raisy ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny anaran'i Jesosy. Ampiatrao amin'ny fonao an'izay ny tananao dia roay le fanahy manelingelinanao. Ianao mahafantatra hoe za tsy ampivavaka, za tsy ampifakataovana ny tenin'Andriamanitra, za mbola misy zavatra mahatonga ny devoly aho ohatran'izao, za mbola tsy ampifoloana, za tsy mba mpanontany an'Andriamanitra fa mandeha amin'ny fahitana, mandeha amin'ny fahalalana, mandeha amin'ny fahaizako. Roay daholo zany fa anisany miditra amin'izany le fanahy mitafita voarendrika, le fanahy mamitaka. Roay zany amin'izao fotoana izao. Za koa hanampy anao, afatotra amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly. Mandidy ianao ary Satana. Roany, biala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala le fanahy tsy fakatoavana rehetra, miala le fanahy tsy finoana, miala le fanahy mitondra fakapanana lavo azy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana amin'ny anaran'i Jesosy, lasa amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana le fanahy tsy fampimbavaka io, lasa daholo. Mandiana le fanahy mandeha amin'ny fahalalana sy ny fahitana sy ny fahaizana. Roany zany fanahy mamitaka zany, mandeha roako dina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra fanahy fanilikilia, fanahy fanolotsena, sakana sy blokasy, roako daholo. Le fanahy mpandraba, le fanahy mpamotika, mandiana miala ao anatiny ao. Dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ankehitriny zao dia mandeha ho anareo any amin'ny fahita lavitra any, ampiatrao amin'ny fonao ny tananao fa hisy herin'Andriamanitra etefa ihany koa any aminareo any amin'izao vavaka fanafahana izao. Roako amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana devoly aho, afatotra amin'ny anaran'i Jesosy. Efa voafatotranao dia mandiana sokatra ny varavarana fito nandehananao, ndray voaka tonga dia any an-tany tsisy olona, tsy miteratra ao. Miala pusesika potero ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanampandrava, miala amin'ny fanampandrava tokantrano, fanahy be korotana rehetra io. Roako daholo ny fanahy maty, miala amin'ny fanahy fanilikilia, fanahy fanototsena, fanahy tsy fombiazana, fanahy femorana. Lasa daholo mandiana amin'ny andaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zay marary ampiatrao amin'ny faritra marary azy ny tanana, hisy herin'Andriamanitra hikasika ny aretinao amin'izao fotoana izao. Zay marary tonga eto, na inona aretinao ampiatrao amin'ny faritra marary anao ny tananao. Ianao zay manaraka izao fahita lavitra izao, hikasika anao ihany koa ny fanamasina, anasitana ny aretinao ihany koa ny Tompo. Manana finoana sy fatokiny ianao, aza mianahana mihitsy ianao fa Jesosy mpanasitana ny aretina rehetra. Midikapoka tamin'ny fanasitranana anao, efa vita amin'ny fanasitranana anao, fa handray izany fotsiny ianao amin'izao fotoana izao. Ianao zay eto any fahita lavitra any, hisy herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hikasika ny aretinao. Ary raha vao vita mivavaka zay ataoko dia tsapaony ny aretinao, atao zay tsy hainao atao, fa misy herin'Andriamanitra be mihitsy amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, miandidiko ny devoly mpitondra aretina rehetra ary afato amin'ny ran'i Jesosy. Mialo anatin'ny vatany ao le devoly mifobeana aretina. Dia didiko ianareo mivoaka amin'izao fotoana izao. Roako miala amin'ny anaran'i Jesosy. Mialo anaty rano, mialo amin'ny lofony, mialo amin'ny vantolany, mialo amin'ny tovany ao, mialo ao anatin'ny taolany ao. Roako le devoly mpitondra aretina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanamalemy, fanamoana, fanamarenina, fanahy fahajambana, fanahy ny andro be. Roako daholo zay fanahy ny rana hitondra aretinao, na manao ahoana manam-pahefana aminareo. Didiko, mandiana, miboaka,
fa amin'ny anaran'i jesosy sy tanina amin'ny anaran'i jesosy ny aretina rehetra raiso ny fanasitanana amin'ny anaran'i jesosy levina ny fivitosana amin'ny anaran'i jesosy mahiratra mijano miteny moana malady marenina mitsangana malemy diovina ny abokana tsy miverina retina tsony tapaka ny oziny sotra tompo sotra fanamasina sotra andriamanitra raiko sotra tompo amen amen tsapaony retinao na ianao tany anatin'ny tokantranonao tany manarak'izao dia tsapaony retinao na itsika zay marary tonga teto tsapaony retinao zay nahatsapa fanasitranana mino fanandray ianao sy marary izy tonga teto ka nahatsapa fanasitranana atsangano ny tanony voninahitran'andriamanitra tsika analantsika baraka ny divony atsangano mbony any atsangano mbony any atsangano zay itehaka ao amin'ny tompontsika ho anny ndreo olona zay nandray fanasitranana menazy ny voninahitra menazy ny voninahitra amen voninahitra dia ho an'ny tompo soratsika ny tompo izay a mitsika ny tompo ny voninahitra io fofaranantsika izao fotoana izao a anao hira anankiray a ny pidera dia vita izay a dia vavaka hisaotra ny tompo izy ireo a amaranantsika ny fotoana hitona izany amen dia fotoana antsika rehefa aveo moa dia mbola mitondray a itony toerana ity anao hira anankiray izy ireo dia amarana ny fotoana eto izany a ireo a pidera ireo taontsika hiaraka hifaly a hisaotra an'andriamanitra lehibe ny fahasoavana ny zarainy tamintsika tamin'ny alalan'ny mpanompony androany ka mendrika loatra raha hifaly sika alohan'ny saraka eto saty izany ve ndahoara Intera
asantsika nakipy masitsika rehetra sady anandra-tanana ivavaka sika ray eo misaotra anao zay ny amin'ity androany ity makasitraka fanamasina ny amin'ny fotoana rehetra nytaritonao teto saotranao zay jesosy fanalira fiderana nentonay teto andriamanitra fantatrao lalina loatra ny atao anatin'ny fonay tao makasitraka ihany koa jesosy tamin'ity androany ity fananorotoro ny fonay ianao ho tany lona ka naniriny ny teninao androany ka hitanay izao ny lalana tafity izay jesosy satria efa nomenao point par point androany ny zavatra tokony ho vadinay tokony ho fadinay atonga anay ho tafita amin'ny tanjona miaraka aminao jesosy Kristy tompo saotra fa tena tianay tokoa ianao ary tsy mba hitondra anay ho any an-davaka izany fa hitondra anay amin'ny fahatafitana makasitraka anao izay andriamanitra raiky tsara indrindra izay ny saraka eto ary izay mbola hanohy hanompo etony amin'ity androany ity dia mbola manana anjara kompletenao azy indray ianao omenao azy indray ianao androany Jehovah raiky tsara indrindra raha io misaotra izay ny amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka sika rehetra kosa hiary teny mafy hoe amen samita iny tompontsika tsirairay avy